Ho fankalazana ny fahepolo taona ny tafika malagasy dia mikarakara fifaninanana famoronan-kira sy sary famantarana na ny logo ny fitondram-panjakana. Izany dia misokatra ho an'ireo rehetra mana-talenta. Mitenina eny Etsy ny loka ho an'izay mpandresy amin'ny fifaninanana mamorona hira. Mirakitra ny 10 taona nazon'i Madagasikara fahaleovantena ka tokony ho hitantaratra ao anatin'izany ny fitiavana, tanindrazana, fandrosoana. Rehefa haingoroa tapitrisa ariary kosa ny loka miandry ny mpandresy amin'ny fifaninanana mamorona sary famantarana. Izany dia tokony ahitana taratra ny teny filamatry ny Repoblika Malagasy. Sazin'ny FIFA Andolamandy 2,7 sy 7,50 tapitrisa ariary amin'ny Foza Junior Boeny izay kluba nilalovan'ny taloha hiaro Asinandriamarady na Idax. Mbola miampy fiatoana tsilalao mandritra ny efa-bolana izany ho an'ity mpilalao Barea ity. Marihana fa miampy tatao 500 isan-taona io vola io ary izany dia manomboka ny 12 Desambra 2024 ka hatramin'ny daty izay anefany manontolo ny sasy. Ny ekipan'ny Kaizer Chiefs kosa izay mifamatotra amin'ny amin'izao fotoana izao dia voasasy tsy mahazo mandray mpilalao vaovao mandritra ny mercato roa izay efa ho avy eo. Zavanana rosin'ny FIFA dia tsy ara-dalàna ny fifindran'ny Dax tamin'ny 2024 avy tao amin'ny Foza Junior Boeny na koa amin'ny Kaizer Chiefs. No marihan'ny FIFA fa tompona andraikitra miaraka amin'ny mpilalao ao amin'ny fandoavan'ny lela volo ity kluba afrikana Tatsimo ity ka ao anatin'ny 30 andro no anefana izany. Nampitandrina ny FIFA fa raha tsy voaloha ity sazy ity dia hiakatra amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa ity raharaha ity. Araka ny vaovao voaray dia ny fitoriana nataon'ny ekipa Foza Junior Boeny no niaingan'ity raharaha ity. Nanao fanambarana moa ny tarika an'ity ekipa ity fa arariny tokoa ny sazy navoaka ny FIFA. Andro 10 Febroary dia namoaka didim-panjakana ny fitsarana avim-balalampandrenana HCC ny amin'ny anoloanan'ny député Ludovic Adrien Ravelson sy As-Pirenena Rasolomampiona. Nanazava i Christine Razana Mahasoa fa tsy mbola tonga nanao ny asany teo anivon'ny antenimera-pirenena ireo solombava-mahoaka ireto ary tsy nanatrika ihany koa ny fivoriam-be ara-potoana izay natao nandritra ny 40 andro. Namoaka ny didim-panjakana iray hafa ihany koa ny HCC ny amin'ny famerenana amin'ny Marie-Thérèse Volaingo amin'ny toerany eny amin'ny antenimera-pirenena amin'ny maha-député voafito tao be lalana ny tenany.